Salamo, ny anarako ny Riny, 5 taona, première teo amin'ny lycée Nanisany. Aty amin'ny alan'ny Marimza no misy anay izao. Ety am-Pendohana dia tiako mampafantatra fa tamin'ny alalan'ny fanadihadiana amin'ny mponina teto an-toerana na ny enquête ethnobotanika no nahazoana ireto information manaraka ireto hampalalana ireo bebe kokoa momba ireo zava-maniry afaka atao fanafody. Maro karazana ireo zava-maniry afaka atao fanafody ato anatin'ity ity. Leo sokajiantsika araka ireo aretina sitrany, ireo azo ampiasain'olona aty hitsaboana tena. Amin'ny aretin-kibo azo ampiasaina ny tsiandrova, azo ampiasaina ihany koa ny hazon-drano. Ireo fanafody aretin-kibo ireo moa dia samy taniana avokoa ary sotroina ny ranony. Ho an'ny aretin-doha dia ny hazo manitra izay tena manitra tokoa. Izy io dia alaina ny hodiny ary atao evoka. Raha ny fery na ratra kosa dia mila ny kely homan-drà, bakobaky na seva. Ny ravin'ireo kosa dia totoina na tsakoana ary ny rano no atety eo amin'ilay fery na ratra. Ao koa ny fanafody maso. Tiany atao hoe arongana, ampiasain'olona amina fanafody areti-maso zany izy ity. Dia ny fampiasana azy zany, asorina ny hodiny dia tapahana indray mandeha amin'ny antso maranitra, dia maka kaopy dia tatazana ny ranony dia ampidinina anatin'ilay maso marary. Hitantsika araka izany fa mananjara toerana goavana eo amin'ny fiainana zanak'olombelona ny zava-maniry ka anjarako sy anjaranao ny miaro sy mikajy ny ala mba hitsinjovana ny taranaka any aoriana. Veloma!